Miarabanao tonga soa eto amin'ny mampahery mizara. Androany dia lohahevitra vaovao indray no hozaraiko aminao. Hiresadresaka ny amin'ny atao hoe inona marina ny atao hoe fiangonana araka ny Baiboly, fiangonana araka ny tenin'Andriamanitra, fiangonana araka ny soratra masina. Raha apetrako aminao izao izany fanontaniana izany dia inona hoe no mety ho avalinao ahy? Fa mino marimarina fa ny ankamaroan'ny olona dia hanome anaram-piangonana sy anarana tokom-pivavahana marobe rehefa apetraka izany fanontaniana izany. Na koa mety ho an-tsain'ny olona avy hatrany dia ireny trano ngezabe fivoriana sy fiarahana mivavaka ireny. Fa izany tokoa ve no ambaran'ny Baiboly? Andeha ho jerevantsika anie ny Matthieu 5:12 anomboantsika azy. Ty Matthieu 5:12 ty dia misy ny resadresaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianany. Nanontany Jesosy hoe iza no fomba fijerin'ny mpianatra hoe iza fieveran'ny mpianatra azy izany. Dia samy nanome ny heviny teo ny mpianany fa i Petera dia namaly ohatr'izao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany fa ny Raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona hovahanao ety ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra. Ity tenin'i Jesosy Kristy eto ity dia azo lazaina hoe nilaza tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny mpianany izy ny amin'ny iorenan'ny fiangonany. Fa niseho tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny mpianany ihany koa izy hoe iza marina moa izy, izay Jesosy foana nalalan'ireto mpianany reto azy hatreo fa niseho izy hoe izy ny Kristy, izy no ilay Mesia. Matetika rehefa manazava an'io misy olona fa tsy hoe ny olona rehetra moa izany. Manazava an'io tenin'i Jesosy Kristy io dia lasa mivadika mihitsy ilay izy hoe lasa Petera indray no vady fototra iorenan'ny fiangonana satria hoe Petera no nomena ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Jerentsika anie ny fomba niresahan'i Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny Petera hoe ianao ny Petera, ny dikan'ny Petera dia vato kely. Vato karangana angamba raha tsy diso ny dikan'ny vato kely amin'ny tenintsika malagasy. Ary ambonin'ity vatolampy ity, vatolampy izany dia fantatsika fa vato ngeza be. Tsy mitovy mihitsy ny vato kely sy ny vatolampy. Eo ambonin'ilay vatolampy no aorin'i Jesosy Kristy ny fiangonana. Io vatolampy tenenin'i Jesosy Kristy io dia ilay fanambarana nolazainy teo ambony hoe tsy ianao, tsy avy aminao izany izy fa ny Raiko izay any an-danitra no nampiseho anao an'izany. Ilay fanambarana nomen'Andriamanitra ny Petera no antsoin'i Jesosy Kristy hoe vatolampy eto. Ny amin'ny resaka hoe fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, rehefa hiakatra any an-danitra Jesosy Kristy any amin'ny Marka 5:12 dia nanome fahefanany fiangonana izy anisaka menarana sy mainka androaka demoni amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ametra tanana amin'ny marary dia ho sitrany ireny fiangonana rehetra no nomen'i Jesosy Kristy an'iny fahefana iny fa tsy ny apôstôly izay nanatrika ny fiakarany ihany akory na i Petera rery ihany izay lazainy teo omeko anao ny fanjakan'ny lanitra, ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ny fahefana izay omen'i Jesosy Kristy ny fiangonana ity fanalahidy resahany eto ity. Fony teny kely ihany iny fa tsara ihany nanazavana azy dia hiverina ato amin'ny lohahevitra isika inona no atao hoe fiangonana. Ny atao hoe fiangonana dia tsy maintsy mandeha amin'ny fanambaran'Andriamanitra any Jesosy Kristy. Tsy maintsy miorina amin'izay ny fiangonana. Jerevantsika anie eo amin'ny Efesianina 4:2-20 hoe misy an'izao teny izao hoe natsangana teo ambonin'ny fandroenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny Tompo, ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy. Ny fiangonana ny resahany eto hoe inona marina, iza marina no atao hoe fiangonana. Miorina eo ambonin'ny fandroenan'ny apôstôly ozy. Fa manana ny apôstôly satria ireo apôstôly ireo azon'i Jesosy Kristy antoka fa tsy anitatra na anala an'izay zavatra nampianarin'i Jesosy Kristy taminy, fa ilaza izay zavatra nampilazain'i Jesosy Kristy taminy marina, tsy hanampiana tsy hanalana, satria amin'ny tahotra sy ny ovitra no hanohizan'ireo apôstôly ireo ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany. Jerevantsika ao amin'ny bokin'i Jaona voalohany
toko faharoa dia ny andininy fahaefatra amby roapolo misy an'izao teny izao: ary ny aminareo dia izay hifarianareo hatramin'ny voalohany no aoko hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay hifarianareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ny apôstôly izany eto mitory dia ireo olona izay hitoriany dia anariny mba hitoetra amin'izay renareo hatramin'ny voalohany ozy. Le teny ambaran'izy ireo amin'ny olona dia teny izay nambaran'i Jesosy Kristy, tsy novain'izy ireo. Fampianarana izay nentin'i Jesosy Kristy, tsy nisy niova mihitsy. Dia ino no ananaran'ny zareo? Tena mitoera amin'iny teny nambara taminareo hatramin'ny voalohany iny. Izay mampatonga an'ilay hoe ny apôstôly ny fanorenana amin'ny fiangonana. Ny mpaminany koa, satria Jesosy Kristy rehefa tetỳ ambonin'ny tany matetika Jesosy dia mamerina mitanisa ny tenin'ny mpaminany tany amin'ny testamenta taloha, satria fantatry Jesosy Kristy tsara hoe iza ny nanome ny tenin'ny mpaminany, avy aiza ny tenin'ny mpaminany marina. Ny mpaminany marina dia tsy maintsy tanteraka izay zavatra lazainy, satria Andriamanitra ray tsy toa no nanome ny tenin'ny mpaminany. Any amin'ny Isaia 5:50 any, andininy faha 1:12 angamba izay, Andriamanitra miteny tamin'ny Isaia hoe ny teniny dia tsy hiverina any aminy raha tsy mahatanteraka izay rehetra hampanirahany azy. Misy tenin'Andriamanitra koa milaza hoe ny ahalalana ny mpaminany sandoka dia satria tsy tanteraka ny zavatra lazainy. Izay no mahatonga an'ilay hoe fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany eto amin'ity Efesianina 2:2 ity. Fa Jesosy Kristy ozy izy ny fototra, izany hoe ao amin'ny Jesosy Kristy no hitodihan'ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy ny tena hitodihan'ny zavatra rehetra, fa tsy Petera akory ny fototra. Ny fiangonana ihany koa, ny atao hoe fiangonana dia hitoeran'ny tempolo ny fanamasin'Andriamanitra. Any amin'ny bokin'ny Korintianina 1:9 misy an'izao teny izao hoe: moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina. Ary rehefa tohizantsika io teny io ery ambany dia milaza ohatr'izao izy hoe, azafady kely, bokin'ny Korintianina 1:9-7. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Miresaka n'ity vatantsika ity izany Andriamanitra eto hoe tempoly. Ny azafady, i Paoly eto miresaka amin'ny fiangonana Korinto hoe tempolo ny fanahy masina ny tenantsika, satria zavatra nampanantenan'Andriamanitra ny hanome fanahiny hitoetra aty anatin'izay olona rehetra manaiky ny famonjen'i Jesosy Kristy. Tsy miresaka trano fivavahana na atoko-pivavahana eto, fa ny olombelona tsirairay avy izay mandray ny famonjen'i Jesosy Kristy dia lasa tempolo ny fanahy masina. Manamafy an'izany eo amin'ny bokin'ny Romanina 9:4 milaza hoe fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ny ao ambadika io teny io dia izay tsy zanak'Andriamanitra dia tsy tarihin'ny fanan'Andriamanitra, satria izay tsy zanak'Andriamanitra, izay mbola tsy mino an'i Jesosy Kristy sy tsy nandray ny famonjen'i Jesosy Kristy dia tsy nandray ny fanahy masina ihany koa. Ny atao hoe fiangonana ihany koa dia nomen'Andriamanitra fampanantenana ahazo ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Jaona indray, bokin'ny Jaona 1:2 misy an'izao teny izao hoe: ary izao ny teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Fampanantenana nomen'Andriamanitra ny ananantsika fiainana mandrakizay. Jaona 7:20 mivezivezy atao anaty baibolitsika, satria zava-dehibe ny alalantsika hoe ina marina ny atao hoe fiangonana. Jaona 7:20 andininy 9 misy an'izao teny izao: ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao.
Ny fiainana mandrakizay ho iahy teo dia nampanantenan'Andriamanitra omena amin'ny fiangonana. Dia ity teny teto miteny hoe ny fahalalana an'Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanorahany ny fiainana mandrakizay. Ny fahalalana resahana eto dia tsy hoe mahalala tsotra ohatr'izao dia mahalala fa misy heviny tahaka ny be dia be ny soratra masina mampitahan Jesosy Kristy sy ny fiangonana tahaka ny mpivady, fifandraisan'ny mpivady, ny fifankahalalany mpivady, izany hoe misy fifandraisana lalina be manokana izay rehefa ny olona manambady mahafantatra an'izany daholo hoe tsy mitovy mihitsy ny fifandraisan'ny lehilahy anankiray amin'ny vehivavy tsy vadiny sy ny fifandraisany amin'ny vadiny. Dia tahaka izany koa ny vehivavy mahafantatra tsara hoe ahoana izany fifandraisana amin'ny lehilahy vadinao izany, tsy ohatra ny fifandraisanao amin'ny vadinao iny daholo ny fifandraisanao amin'ny lehilahy hafa, fa fifandraisana manokana mihitsy, intime hoy ny fiteny vahiny azy. Ao amin'ny bokin'ny Filipianina 3:9 dia misy an'izao teny izao hoe eny tokoa fa ataoko fahatihatoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany atsara ny fahalalana ny Kristy Jesosy Tompoko, izay niaretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba hahazahoako ny Kristy. Paoly miteny an'ity eto izany hoe le fifandraisany amin'ny Jesosy Kristy tena iny ny zava-dehibe fa ny ambiny ny zavatra hafa rehetra dia ambokambony fotsiny. Dia ao amin'ny bokin'ny Jaona voalohany indray mbola hiverina amin'ilay Jaona voalohany teo tsika, ny andinin'ny bokin'ny Jaona voalohany 5 dia ny andinin'ny 20 misy an'izao teny izao ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavantsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Mazava be ny teny eto manambara fa ao amin'ny Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy ozy dia Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy efa niteny an'io koa izy hoe izay mino azy dia omeny fiainana be dia be, omeny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany misy an'io fampanantenan'Andriamanitra azahoan'ny fiainana mandrakizay io, izany hoe ny tsy fiangonana dia tsy mahazo ny fiainana mandrakizay io. Ny atao hoe fiangonana ihany koa araka ny fanambaran'i Jesosy mihitsy ity nanazava Jesosy ao amin'ny Jaona 7. Niresaka taminy Nikodemosy, diso fantatsika loatra hoe iza Nikodemosy. Tena nanitikitika ny Nikodemosy ny fampianarana ataon'i Jesosy Kristy sy ny amin'ny Jesosy Kristy dia tonga izy nandeha atsokotsoko tao amin'ny Jesosy dia ovakitsika ny teny hoe ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy izay nakao amin'ny Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe raby, fantatra fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao fampianarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Fony teny kely ity Jesosy Kristy dia mahalala ny any anatin'ny fotsika lalina dia lalina any. Mihoatra noho ny fahalalantsika ny tenantsika aza no halalany antsika. Nikodemosy teto rehefa tonga hiresaka aminy dia mbola niodikodina fa tonga dia nitsiny Jesosy Kristy satria fantatry Jesosy Kristy hoe inona ny tiany Nikodemosy hatongavana. Izay fahefana sy herin'i Jesosy Kristy izay tsy hananan'ny Satana mihitsy. Satana tsy mahalala ny ao an-tsaintsika sy ny ao am-pontsika. Fa ny mahatonga ny Satana mamely antsika dia mandinika izy andro aman'alina ny fihetsikitsika sy ny fanaontsika ary ny teny alokin'ny vavantsika dia iny no amatorany antsika. Fa Jesosy Kristy tsy tahaka izany fa ny any anatin'ny fotsika tsy miloaka be dia be mihitsy ny teny sy ny tantara mampiseho an'izany. Tamin'ny fiarahan'i Jesosy Kristy niaraka tamin'ireo mpianany mbola tsy miteny akory ny mpianany dia efa fantany hoe inona ny tianyreto, inona zavatra eritreretiny reto dia tahaka izany koa teto amin'ny Nikodemosy. Mbola tsy nanontany akory Nikodemosy tonga dia nidiran'i Jesosy Kristy ny votoatin'ny resaka. Nanazava Jesosy Kristy hoe inona no atao hoe fiangonana. Teto moa izany tsy niresahan'i Jesosy Kristy tamin'ny Nikodemosy hoe fiangonana, fa izay no tian'i Jesosy Kristy ambara eto hoe hoy Jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ery amin'ny 5
Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Nitenentsika teo hoe ny fiangonana dia nampanantenan'Andriamanitra omena fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay sy fanjakan'Andriamanitra zavatra mifamatotra, mifampiditra ireo. Dia eto izany dia hazavain'i Jesosy mihitsy hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy hoy Jesosy Kristy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava be fa tsy ho fiangonan'Andriamanitra hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy misy olona tsy manana fanahin'Andriamanitra tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra izany, tsisy an'izany. Izay no mahatonga an'ilay hoe fiangonana no tian Jesosy Kristy resahana eto hoe ny fiangonana dia tsy maintsy mandalo ny fahaterahana indray, izany hoe raha resahantsika vetivety ny fahaterahana indray dia hoe satria mbola fampianarana lavabe koa iny raha ho resahana eto, tsy ho velabelarina lavabe eto fa ny fahaterahana indray izany dia miainga amin'ny fibebahana. Jesosy Kristy rehefa nanomboka ny asa fitoriany tety ambony tany dia inona ny teny voalohany naloka ny vavany? Mibebà ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia ny fiangonana izany ny atao hoe fiangonan'i Jesosy Kristy marina dia tsy maintsy mandalo an'izay fibebahana izay. Ny fibebahana dia hoe ny lalanao ny zotra ny anatsimo taloha. Rehefa mbola tsy nalalana Jesosy Kristy ianao fa rehefa fantatrao Jesosy Kristy dia fantatrao fa tsy ny lalana mianatsimo iny no izy fa ny lalana mianavaratra. Dia niodina ianao naka ny lalana makaty amin'ny lalana mianavaratra fa tsy makany amin'ny tsy manohy ny lalana makany atsimo intsony. Izay ny sary omeko an'ilay atao hoe mibebaka, miala tanteraka amin'ny fiainana tsy nakasitrahan'Andriamanitra fa tena mamitrana fihavanana tanteraka amin'Andriamanitra izany. Raha izay ny azontsika mitinana anazy, tsy maintsy ateraka indray, izay vao lasa fiangonana, izay vao mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy ateraka ny rano sy fanahy, mbola ho hazavaina koa iny amin'ny manaraka, izay vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Dia te hametraka fanontaniana aminao ity ampamaranako an'ity lohahevitra kely anankiray ity hoe tena efa nateraka indray tokoa ve ianao? Tena fiangonan'i Jesosy Kristy marina tokoa ve ianao? Izaho tsy miteny hoe ratsy mandeha any amin'ireny toerana fivavahana ireny, tsy miteny an'izany mihitsy fa ny tiako hatongavana dia tsy ireny no atao hoe fiangonana fa ianao io izay nandray an'i Jesosy Kristy, izay nandalo ny fahaterahana vaovao, izay toerany tempolon'ny fanahy masina. Tena tempolon'ny fanahy masin'Andriamanitra marina ve ianao? Tena efa nateraka indray ve ianao? Tena efa nibebaka marina tokoa ve ianao? Raha mbola misalasala ianao mamaly an'izany fanontaniako izany dia mbola fotoana izao, mbola manana fotoana ianao dia hoy aho hoe aza mandany andro, aza mangatak'andro fa mihavana amin'i Jesosy Kristy Tompo, fa ho avy Jesosy Kristy ary izay manana ny tomboka sehan'ny fanahy masina ihany, izay no an'i Jesosy Kristy. An'i Jesosy Kristy ve ianao? Fiangonan'i Jesosy Kristy ve ianao? Dia mirary soa indray ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminareo rehetra. Raha mbola sitrapony dia ho tohizantsika amin'ny manaraka ny fizarana.